misaona ny tontolo fikarohana malagasy nandao antsika ny sabotsy 7 mars lasa teo ny professeur Randriantsoa Adolphe teo amin'ny faharaiky amin'ny 70 taonany. Na nipita dia misy namana amin'ny telefona hoe tena rehareny Madagasikara sotontolo zao letsy ny raha amin'ny CVO-nareo io tolona tamin'ity aretin-dratsy tia na eo mivokatra sy ny fitiavan-tanindrazana nova avy amin'ny professeur Tsimamanga Ovady. Directeur général de l'IMRA National Product io no andraikitra farany no sahan'ny professeur Randriantsoa Adolphe isan'ny angadina nanana sy vinahitana ny Covid organique 6. Mpampianatra mpikaroka eny amin'ny fampianarana ambony, professeur titulaire nandalina sy nanao fikarohana manokana momba ny pharmacologie, pharmacochimie, pharmacocellulaire et moléculaire na io teto an-toerana na io tany ivelany. Mpampianatra amin'ny sekoly ambony amin'ny rantsa-piofanana samihafa eny amin'ny université ny professeur Randriantsoa Adolphe, école normale supérieure, faculté d'Aix, UFR vétérinaire, faculté de médecine sy ny sisa sy ny sisa. Ka ankoatra ny andraikitra noraisiny momba ny pharmacologie sy ny pharmacie ary ny pharmacodynamie, efa doyen de la faculté des sciences teny amin'ny université n'Antananarivo izy, ary efa tompona andraikitry ny formation doctorante en pharmacologie tao amin'ny toeram-pampianarana ambony io. Nampivelatra ny asa mahapikaroka any professeur Randriantsoa Adolphe ny nahapikambana azy tao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Institut Malgache de Recherche Appliquée na IMRA, izay miropototra raha teo amin'ny fikarohany ny fitsaboana neti-paharazana araka ny nanorenan'ny professeur Albert Rakoto Tsimamanga azy. Andraikitra maro samihafa no efa nosahaniny tao amin'ny IMRA, directeur du département pharmacologie expérimentale, directeur général de l'IMRA National Product. Manana ny maro-boninahitra Grand Croix de 2e classe ny professeur Randriantsoa Adolphe, mpikambana maharitra ao amin'ny akademia malagasy. Ny fandaharana karoka sy ketrika eto amin'ny televisiona malagasy dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviana. Na raha tsika nandritra ny fandarana ny fanesy ny momba ny zavamaniry fanao fanafody ny tsy dia tsika teny anjaridaina namantarana azy ireo zavamaniry zay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara ary ireo zavamaniry zay efa mitady ho lany taranaka. Tamin'ny fandarana farany dia efa niezaka niditra tao anatina efitrano isika mikasika ny fitehirizana azy ireny amin'ny takelaka, ary izany dia hotohizantsika amin'ity fandarana anio ity, fitehirizana izay natao indrindra mba ho repère, izany hoe natao hiaingana rehefa misy ny fitadiavana ireny zavamaniry ireny na ny fikarohana atao aminy. Io no hovotoatin'ny fandarantsika amin'ny ity anio ity, mbola ety amin'ny foibe ny Centre National d'Application de Recherche Pharmaceutique na CNARP. Miarahaba tsika mpijery ny televisionna malagasy anasananao ity fandarana ity. Ino moa zany zanoty? Ya, ty zao zanana Toiravina moa zao ny anarana itenenana any amin'ny faritra hitantsika tariko io. Ya, ty zao a maniry tany io ty a, dia ty ny RD de référence mifanaraka aminy a, dia ohatran'le teo ihany a, taty Madagasikara izy no nalaina, dia inona ny famille botanika sy nom scientifique dia ny toerana nakana azy ary mombamomba le zavamaniry sy ny daty nakana azy. Anankiray satrona ny farany jerentsika ity teto Analamanga, région Analamanga, district Antananarivo. Ya, raha ny marina zany a ity a dia santiona nalaina tao amin'le zavamaniry tatsy amin'ny zaridaina, fa tena izy a ity le zavamaniry avy any amin'ny
faritra maina avy any Morondava hitantsika teo Ntsarova iny le mamoky ity zao io zao le voany ohatra ny voana le tsy io ty le hoe fanafody ny angatra sy ny fanafody angatra fanafody tsibo ohatrohatran'izay le izy dia nosoratanao mihitsy hoe atao amin'ny io zao jardin botanika no nakana azy tsika mahita boky be iny reto boky reto reto boky reto no atao hoe flore de Madagascar de Comore moa ny flore aty amintsika dia ireto boky reto indray no hijerena ny anarana scientifique izany hoe efa voarafitra ato daholo zany ny akamaroany zava-maniry eto Madagasikara karazana dictionnaire kely ohatra karazana Vidal raha ohatra ka any médecine dia jerena le mombamomba le zava-maniry izay voarakitra ato anatin'ity herbier ity dia hoentina ato izy dia avato no ahafantarana hoe izao zany le anarana scientifique an'io dia amin'io le fijerena azy io dia ny felany na ny fleur sy ny voany na ny fruit ireo ny tena hijerena le toetrany na le karakterany zava-maniry ity hoe boky ty ohatsika eto Madagasikara sa le hatrany ivelany mihitsy Madagasikara sy Comoriany zao ty karazana zava-maniry atsika izy eo atsika eto Madagasikara dia ty indray ty zao le Madagasikara fotsiny ty flore générique des arbres izy izany hoe ity zany natokana ahafantarana ny hazo ihany ny hazo ihany voasoratra ato fa nibozaka zany tsy atao anatin'ity zava-maniry hafa akoatran'ny hazo tsy ao anatiny fa ho an'ny Madagasikara dia ny nom scientifique moa misy hoe genre sy espèce dia mijanona amin'ity niveau genre ny farany fa rehefa hitanao le genre dia mivadika amin'ity indray ianao mijery ny espèce zay zany ny amantarana ny reto inona tena tombo ny hazo amin'ity fitehirizany ity amin'ny maha référence azy dia io zany profo tsisy afaka mandaha fa raha ny nom vernaculaire na ny anarana gasy no ampiasaina dia miovaova be io dia na inona tenenina amin'ny anarana na inona tenenina amin'ny anarana rehefa hoe ity le ravikazo dia io tsy afaka hifamalina ato zany ahitantsika hoe aiza izy maniry dia zay zany manome ny atao hoe distribution géographique hoe aiza ho aiza izy maniry zay voalohany faharoa ny daty nakana azy dia eo zany fatapatatra hoe ovina ny nakana azy farany dia ireo zavatra eo no atambatambatra dia ahafahana mijery hoe efa tampotomitoza ty zava-maniry ty na mbola betsaka ty zava-maniry ty zany hoe ampiasaina zany izy eo amin'ny fiarovana ny tontolo ny farany eo amin'ny fikarohana ihany dia izy tony rehefa mitambatambatra ato be dehibe dia ampitovitovina dia ty kay ohatrany tsy mitovy amin'ity ty ohatrany samy hafa amin'ity dia avy amin'izay no anaovana hoe tia espèce vaovao karazana azo vaovao misy karazana zavatra maro reto zany izay mijeretsika ohatra hoe menaka zany sa ino izy zany misy izy zao misy zavatra ao anatiny ino izy itony zany mbola naman'le herbier de référence andesantsika teo ihany itony zany voany fruit na fleur na felany miaraka amin'le herbier de référence teo ny antony ity dia tehirizina ao anaty alcool izy ity alcool izy ty somary tapohana rano kely le alcool dia tsy manaikitra azy voan-java-maniry zany voaniny io na felany dia misy numéro moa izy io misy référence dia mifanaraka amin'ny numéro amin'ny référence amin'ny herbier ihany izy io ireto araka ny teneniko teo hoe ny avy amin'le voany sy ny felany iny no amantarana le anarana scientifique anasokajiana azy dia ireto mbola mando izy dia mora ny anaovana n'le diagnostique azafady etsy amin'ny amantarana azy eo amin'ny loupe binoculaire
jerena sokafina zany hoe inona daholo ny zavatra miseho ao anatin'ny fleur io ao anatin'io fruit io dia alaina daholo zay caractéristique an'izay jerenao amin'ny binoclera satria tsy tazana le izy amin'ny maso satria kely dia kely dia zay no ampiasaina am'izay le fleur de Madagascar et de Comore amantarana le anarana scientifique satria le herbien iny efa maina be sarotra be le manokatra azy fa ity zany a mahandro mandrakariva dia mora afaka mijerena kiraiky amitsika hoe ahoana zany ya reto zany le fleur le jerena eto amin'ity fitaovana ity io zany fleur ty ya eo la izy milona alcool izy zany zao avy tao anatin'le alcool izy io dia tsy simby io zao efa tany amin'ny taona roso roa arivo tany io teo dia izy io tsy miova io dia jerena eto amin'ity tiny atao hoe loko binoculaire manazava eo amin'ny impolo ohatry ny habean'ny isan'andro iny a dia jerena eto izy hoe tahaka ny ahoana ny zava-miseho ao misy volony ve misy navo ny zava-miseho amin'ilay izy zany hoe izy io zany eo no tena amantarana satria tsy miova izy io tratran'le fitehirizana azy dia eo vao tena eo no ahafana mamantatra azy hoe tatakiny ahoana ny toetroetra tsy miova izy a mateza maharitra manjato taonany mihitsy aza dia tia no mora sokafina tsirairay ny atao anatin'ity zavatra ity dia jerena anatin'ity zavatra ity sokafina dia aty anatin'ny tondrendro tony misy zavatra mampiavaka azy amin'ny karazany zava-maniry hafa zany hoe rehefa tena mantatra le zava-maniry zany tsy dia tena voatery hoe hidina any amin'le toerana misy azy fa efa misy tahiry mipetraka ato dia ahafantarako hoe zao marina ny zava-maniry zay indrindra ilay izy avy amin'reto tahiry reto dia reto zany efa afaka jerena hoe inona io zavatra io dia ny zavatra faharoa ihany koa raha ohatra zao te hiverina any hijery dia efa misy an'le herbe iny hoe arino misy azy raha ohatra tena mafy ianao hoe ay misy zavatra ohatra ny tsy ampy le izy na hoe misy zavatra information mbola tsy ananana na hoe andeha hiverina ahaka an'iny anaovana an'le fanandramana dia hoe iny le plante fa tsy le anarana no entina fa le plante no entina iaingana izay ny fandaharantsika androany raha fitinina dia nisy ny dingana izay nilalovantsika ny voalohany dia tao anatin'ny jardin botanika teny an-jaridaina izay ambolena ireo zava-maniry fanao fanafody indrindraindrindra fa ireo zava-maniry izay efa tsy fahita intsony na ireo zava-maniry izay tsy fahita raha tsy eto Madagasikara niditra tao anatin'ny efitrano antsoina hoe etinao botanika isika namantatra ny fitehirizana azy ireny amin'ny alalan'ny takelaka sy ny fomba hitehirizana ny voany na ny felany mba hamantarana bebe kokoa anireny zava-maniry ireny amin'ny fandarana manaraka dia hiditra any anaty laboratoire amin'izay isika tahaka ny ahoana ny fomba isotomana ireo singa mahasitrana ao anatin'ireny zava-maniry ireny mba ho fanafody ho ety manasitrana ary mba ho fanafody manara-penitra mametraka ny mandra-piona tompoko lahy sy tompoko vavy